nisy mpiandrondry tamin'izany tany izany nitoetra tany an-tsaha nitandrina ny ondriny tamin'ny alina. Ary nisy anjelin'ny tompo nitsangana teo anilany, ary ny voninahitry ny tompo nanelatreratra manodidina azy ka raiky tahotra indrindra izy. Aza matahotra fa indro ilaza teny soa mahafaly aminareo aho dia fifaliana lehibe izay ho an'ny olona rehetra. Ary nisy anjely marobe avy any an-danitra niseho tampoka niaraka tamin'ilay anjely teo ka niteran'Andriamanitra nanao hoe: voninahitra ny amin'ny avo indrindra ho an'Andriamanitra ary fiadanana ety ambony tany ho an'ny olona kasitrahana. I
tamin'izany rehefa niala teo aminy ireo anjely ireo ka nakany an-danitra dia niresaka ireo lehilahy-mpiandrondrika nanao hoe dia isika eo amin'ny Betlehema izay izany zava-baovao izany. Ani Bethlehem, Bethlehem, ani Judée, Bethlehem, ani Judée, nous vivons ni Messie. Ani Bethlehem, Bethlehem, ani Judée, Bethlehem, ani Judée, nous vivons ni Messie. Ani Bethlehem, Bethlehem, ani Judée, Bethlehem, ani Judée, nous vivons ni Messie. Ani Bethlehem, Bethlehem, ani Judée, Bethlehem, ani Judée, nous vivons ni Messie. Bethlehem, ani Judée, Bethlehem.